be koafany zany a no manao Numéro 1. Numéro 2. Représentant ni parti. Numéro 5. Numéro 4. E poetica zany ny farany a. Numéro 3 zany any andia miasa soa dodo. Izay zany a no filaharana eo amin'ny bulletin tokana. Numéro 1 Arzaka Rabekouty Raoul Romain. Numéro 2 Mohamed Abdillah Abdou. Numéro 3 andia miasa soa Douda Nimboavonjy. Numéro 4 Somar Maka Ery Lalaniaina. Ary numéro 5 Rakoto Mamonjy Nepatraiky André. De zay ihany koa zany a ny filaharanareo ao anatin'ilay amin'ny temps d'antenne. Iny angamba no fanazavana kely eo amin'ilay temps d'antenne. Zay no numéro eo amin'ny bulletin tokana araka ny lazaiko teo a. Ny fampelezan-kevitra moa zany a dia manomboka amin'ny fahavalo ny volana aogositra izao a, ary ny farana amin'ny faharoambirapolo ny volana aogositra amin'ny roambifolo alina. Ny fandaharana zany a dia ny radio nationale malagasy moa zany sy ny télévision malagasy mazava ho azy a no nazahoana an'izay temps d'antenne gratuit izay. Tsy misakana nefa izay a no azahoanareo mamonjy ny mpanao gazety. Reo ny mpanao gazety sportif rehetra ohatrany miamaro foana isan'andro fahitako azy. Reo ny mpanao gazety a dia azonareo antonona, azonareo vonjena, azonareo anaovana an'izay fampelezan-kevitra izay a. Ka ny eo amin'ny radio nationale malagasy zany a dia misy an'ilay tranche gratuit 10 minutes ho an'ny chaque candidat. 3 diffusions zany dans la journée izy io a, manomboka ny faharoambinifolo ny volana aogositra zany ny am'zareo a. 2 diffusions ny enerenay amin'io zay ny tokony andraikitra zay. Ary mifarana amin'ny zoma 19 aogositra. Amin'ny latsinainy moa zany a, amin'ny 3 no tokony hivorina ny tokony représentant zany a tokony hivory eto a miaraka amin'zareo ny communication a, ny TVM sy ny RNM mba azahoana mandamina an'izay lamina rehetra izay a, indrindra ihany koa ijerevana ilay émission tokony atao. Ny émission tokony atao amin'io zany dia l'émission sportive quotidienne le hoe 10 minutes any stade. Zay ny amin'io amin'ny 10 dia amin'ny 10 hariva. Ny faharoa zany amin'ny RNM dia ilay émission interactive ainga sy hery. Ao moa ny spécial ny tompony andraikitra amin'izay a.
spécial zany io amin'ny 17 ny volana aogostra 17 août zany dia isy ainga siery manokana mandritra ny adiny 2 ka ny candidat 5 zany no tsy maintsy tonga ao zay moa zany fanorinay fa raha sy tonga ny candidat iny no tapahanareo amin'ny latsinainy am'izay fotoan'izay hoe ny solotena ve mety fa ny faniriny comité de normalisation na fédération dia ianareo candidat 5 no tonga eo dia isy ny intervention téléphonique ao ataony petit baolina kitra zany am'izay adiny 2 izay dia anjaranareo ny mamaly ny mety ho fanontaniana zay hipetraka eo. Ny fahatelo amin'ny RNM dia ilay émission savarafina moa zany mety isy ny tompon'andraikitra aty amin'ny comité de normalisation ngamba ny anazava mombamomba ny fisipisondrehetra momba ny fifidianana izay andeha ny alahady 17 ny volana aogostra. Ny faefatra dia ilay tranche payante nanaiky zany ny RNM fa afaka ihany koa nareo amin'ny mamonjy ny service commercial ny RNM sy ny TVM raha ohatra ka andray ny tranche payante ao amin'ny zareo ao iny moa zany dia tsy idirany fédération fa zareo ny malala hoe ohatrinona ny mety ho alainy zareo. Ny faharoa zany dia ho an'ny télévision malagasy dia misy tranche gratuit ihany koa 10 minitra isaky ny candidat izay atao manomboka amin'ny 12 ny volana aogostra ihany ary ny farana amin'ny 12 ny volana août izay an'ny télévision malagasy izay dia ny faharoa misy an'le émission kianja spécial koa ngamba raha sy diso io izay ho atao amin'ny 17 ny volana aogostra latsinainy io dia ilaina koa zany fatongava an'le 5 candidat mba ho tapahantsika eto ngamba RNM sy TVM fa dia tokony le candidat mihitsy ny tonga eo fa rehefa tsy tonga eo ny candidat dia tsy manao zany izy raha solotena ny tonga eo so dia zay ny tokony ho izy satria ny candidat no iresaka amin'le petit baolina kitra amin'le fanontaniana ka i madame Griffin no tompon'andraikitra zany amin'izay lafiny izay dia mangataka anareo zany raha ohatra ka mba misy le fahafana na tsy haiko na latsinainy na talata mba isy ny fivorina miaraka amin'ny solotena ny candidat mba azahoanareo zany mandrindra an'le lamina izay ataonareo. Tsy misakana anareo candidat hamonjy ny radio privé sy ny panneau gazety privé na ny télévision izay eto anivon'ny fédération fa dia iny moa zany anjaranareo ny fampiraharaha any amin'ny privé amin'izay fotoan'izay fa ny RNM sy TVM moa zany no nazahoanay ny fankatoavana ary dia isaoranay manokana eto ny ministra tompon'andraikitra ny DG ihany koa izay nanome alalana an'izay 10 minitra gratuit maimaim-pona izay anaovany zareo fampelezan-kevitra izay manomboka ny 9 ny volana aogostra ny farana 12 ny volana aogostra dia ny 14 ny volana aogostra zany ny fifidianana izay ho filohan'ny fédération amin'izy 5 ray ny candidat seza tadiavintsika amin'izy 10 no ho fidiana amin'izay fotoana izay. Sotra tompoko.